Andeha kafalina natrikan'Andriamanitra hoe any an-tendrombohitra masina ny tebitebitsaiko ny aiaim-poko e ny adisoko e tsy mahazaka anay tsy anatonanao tompo. Eny ary dia andeha kafaliana indray isika hiara amaky ny baiboly masina izao atoandro izao. Fahalohany anomboana ny fotoana dia hiara hivavaka isika metraka eo am-pelantanan'ny tompo an'izao fotoana izao indray. Hivavaka isika. Misaotra anao zay tompo nanomezanao an'izao atoandro sy maraindraina izao. Tera sy laza sy voninahitra ho anao mandrakizay dado ary ankalazaina indrindra ny anaranao masina. Jesosy eo petraka eo am-pelantananao ity teny soratra masina androany hovakiana ity ka aokane ianao fanahy masina hitarika ny fahamarinana tsirairay izay azo tomina amin'ity lesona ity ho aminay rehetra izao. Amin'ny anaranao Jesosy eo nanaovako izany vavaka izany. Amen. Lavalava kely any ny vaky tenitsika androany satria ny Genesis faraka ny 20 dia misy 7:50 dia mahireza kely ary. Ny nilazany Josefa ny nofin'ny Farao sy ny nanandratana azy ho mpanapaka any Egypta. Genesis 20. Ary rehefa afaka 2 taona mipaka dia nanofy Farao fa indro nitsangana teo amoron'Ely izy ko indreo nisy ombivavy fito tsara tarehy sady matavy niakatra avy taon'Ely ka nihinana teny amin'ny bararata. Ary indro nisy ombivavy fito hafa kosa tsara tarehy sady ratsy tarehy azafady sady mahia niakatra avy eo n'Ely nanaraka azy ka dia nijanona teo amin'ny ilan'ireo ombivavy teo amoron'Ely. Ary ireo ombivavy ratsy tarehy sady mahia nihinana ireo ombivavy fito tsara tarehy sady matavy dia nahatsiaro Farao dia natorindray izy ka dia nanofandroany. Ary indro nisy salohim-bary fito niseho tamin'ny tahony iray sady vokatra tsara. Ary indreo kosa nisy salohim-bary fito maivam-boa sady main'ny rivotra avy any Atsinanana niseho nanaraka ireny. Ary ny salohim-bary maivam-boa nitelina ny salohim-bary fito vokatra sy be voa. Ary nahatsiaro Farao ka indro fanofy ihany izany. Ary noho ny maraina dia nitebiteby ny fanahiny ka dia naniraka napaka ny omby asa rehetra tao Egypta sy ny olon-kendry rehetra tao izy. Ary nambarany Farao tamin'ireny ny nofiny kanjo tsy nisy na dia iray aza nahalaza izay heviny tamin'ny Farao. Fa niteny tamin'ny Farao ilay lehibe ny mpitondra kapoaka ka nanao hoe tsaroako izao ny fahadisoako. Farao dia tezitra tamin'ny mpanompony ka nanao ahy tao an-trano maizina tao amin'ny trano mpifehy ny mpiambina dia izaho sy ilay lehibe ny mpanao mofo. Ary nanofy izahay indray alina dia izaho sy izy samy nanofy araka ny heviny ny nofinay avy izahay. Ary tao aminay dia nisy zatovo hebreo anankiray mpanompo ny mpifehy ny mpiambina dia nambarany taminay ny nofinay ka nolazainy taminay ny heviny. Samy nilazany araka ny nofinay avy izahay. Ary samy tonga araka izay nolazainy taminay indrindra izany. Izaho napodiny ho ao amin'ny lay nipetrahako fa izy kosa nahantony.
dia naniraka Farao ka napaka any Josefa dia nalainy faingana niala tao andavaka izy ary nakariny ny nanaratra ny volombavany sy niova fitafiana izy ka nakany amin'ny Farao. Ary hoy Farao tamin'i Josefa: nanofy aho ko tsy misy mahalaza ny heviny, ary izaho nahare fa ianao hono raha mandre nofy dia mahalaza ny heviny. Ary Josefa dia namaly ny Farao ka nanao taminy hoe: tsy ahy izany, Andriamanitra no ilaza izay valiny hiadanan'ny Farao. Ary hoy Farao tamin'i Josefa: nofiko fa indro hono nitsangana teo amoron'ny Elia aho, ko indreo nisy ombivavy 7 matavy sady tsara tarehy niakatra avy teon'ny Elia ary nihinana teny amin'ny bararata ireny. Ary indreo nisy omby vavy 7 hafa koa niakatra nanaraka ireny niozoozo sady ratsy tarehy indrindra no mahia, ka tsy mbola hitako izay ratsy toa azy teto amin'ny tanin'ny Ezipta rehetra. Ary ireto ombivavy 7 mahia sady ratsy tarehy dia nihinana ny ombivavy 7 matavy izay nialoha azy ireo. Ary rehefa nihinana azy izy dia tsy fantatra akory fa efa mby ao an-kibony ireny, izany hoe kepoka foana izany ny kibony, fa mbola ratsy tarehy tahaka ny tamin'ny fahiny ihany izy, dia nahatsiaro aho. Ary hitako tamin'ny nofiko indray ka indreo nisy salohim-bary 7 miseho tamin'ny tahony iray sady vokatra no tsara, ary indreo kosa nisy salohim-bary 7 sady malazo no maivamboa mainy rivotra avy any antsinanana niseho niaraka tamin'ireny. Ary ny salohim-bary maivamboa dia nitelina ny salohim-bary 7 vokatra. Ary nolazaiko tamin'ny omby asy izany nefa tsy nisy nahalaza ny heviny tamiko akory. Ary hoy Josefa tamin'ny Farao: ny nofin'ny Farao dia iray ihany, izay efa ataon'Andriamanitra no nambarany tamin'ny Farao. Ny ombivavy 7 tsara tarehy dia taona 7, ary ny salohim-bary 7 vokatra koa dia taona 7. Iray ihany ny nofy, ary ny ombivavy 7 mahia sady ratsy tarehy dia niakatra nanaraka ireny dia ny 7 taona. Ary ny salohim-bary 7 tsy nisy voa sady mainy rivotra avy any antsinanana dia ho 7 taona mosarena. Izany dia ilay efa nilazain'ny Farao teo hoe izay efa ataon'Andriamanitra no iseho amin'ny Farao. Indro isy 7 taona zina indrindra eran'ny tany Egipta rehetra, ary manaraka izany koa dia isy 7 taona mosarena ka ho hadino ny fahavokarana be rehetra teo amin'ny tany Egipta, ary ho ritry ny mosary ny tany, ary hahavokatra eo amin'ny tany tsy ho fantatra no ilay mosary nanaraka azy izany, fa ho mafy indrindra izany. Ary naverina indroa ny nofin'ny Farao satria efa nitendren'Andriamanitra izany zavatra izany ho tanterahan'Andriamanitra vaingana. 7:30. Ko ankehitriny aoka Farao izaha lehilahy manan-tsaina sady hendry ka anendry azy hanapaka ny tany Egipta. Aoka anao izany Farao, ary aoka izy anendry mpikarakara hitandrina ny tany sy amory ny ampaha 10 vokatry ny tany Egipta amin'ny taonjina 7. Ary aoka izy ireo anangona ny hanina rehetra amin'ireo taona tsara ho avy ireo, ka amory vary be amin'ny anaran'ny Farao ho fihinana amin'ny tany maro, any amin'ny tany maro, ka aoka hitahiry izany izy, ary aoka izany hanina izany ho tahirizina ao amin'ny tany ho amin'ny 7 taona mosarena. Izany no tonga amin'ny tany Egipta, izay ho tonga amin'ny tany Egipta
mba tsy ho simba ny mosary ny tany. 730 ary sitraky Farao sy ny nanompoany ary sitraky Farao sy ny mpanompony rehetra izany hevitra izany. De hoy Farao tamin'ny mpanompony: hahita lehilahy tahak'io izay manana ny fanan'Andriamanitra ao anatiny va isika? Ary hoy koa Farao tamin'ny Josefa: satria efa nampahafantarin'Andriamanitra anao izany rehetra izany, de tsy misy lehilahy manana saina sady endry tahaka anao. Koa aoka ianao no mpanapaka ato an-tranoko, ary aoka ny teninao no hitondra ny oloko rehetra sy ny seza fiandrianana. Ny seza fiandrianana ihany no nahalehibe ahy noho ianao. Ary hoy indray Farao tamin'ny Josefa: indro efa nanendry anao anapaka ny tany Egypta aho. Dia nesorin'ny Farao ny peratra tamin'ny tanany ka nataony tamin'ny tanany Josefa. Dia nampitafiany rongony fotsy madinika izy ary nasiany rojo volamena ny vozony. Dia nampitaingeniny teo amin'ny kalesy ny faharoa izy, ary ny vahoaka ny antsoantso teo alohany nanao hoe: mandoli, ary notendrena ho mpanapaka ny tany Egypta rehetra izy. Amen. Ary hoy Farao tamin'ny Josefa: indro izaho no Farao, ary raha tsy teninao de tsy hisy olona hanetsika ny tanany na ny tongony eto amin'ny tany Egypta rehetra. Ary nataony Farao hoe Zafenata Panea no anaran'ny Josefa. De nomeny azy Asenata, zanaka vavin'ny Potifera, mpisorona tao ona ho vadiny. Ary Josefa nandeha nitety ny tanin'ny Egypta rehetra, ary efa 30 taona Josefa raha niseho teo anatrehan'ny Farao mpanjakan'ny Egypta. Ary niala teo anatrehan'ny Farao i Josefa ka nandeha nitety ny tany Egypta rehetra. Ary ny tany dia nahavokatra tsombo fapana tamin'ny taonjina 7. Dia namory ny anina rehetra tamin'izany taonjina 7 izany teo amin'ny tany Egypta izy, ka nitahiry izany tamin'ny tanàna rehetra. Ny vokatry ny saha manodidina ny isa-tanàna dia nitahiriziny tao anatin'ny tanàna. Ary Josefa namory vary tahaka ny fasika teo amoron-dranomasina. Eny, be indrindra ka tsy nanisa intsony izy satria efa tsy hita isa ireny. Amen. Ary nisy zazalahy roa nateraky Asenata, zanaka vavin'ny Potifera, mpisorona taonea tamin'ny Josefa, raha tsy mbola tonga ny taona mosarena. Ary ny anaran'ny lamatoa dia nataony Josefa hoe Manase, fa hoy izy: Andriamanitra efa nampanadino ahy ny fahoriako rehetra sy izay rehetra tao an-tranony raiko. Ary ny anaran'ny zandriny kosa dia nataony hoe Efraima, izany hoe hoy izy: Andriamanitra efa nahamaro ahy teto amin'ny tanin'ny fahoriako. Ary tapitra ny taonjina 7 teo amin'ny tany Egypta, dia niandoha kosa ny taona mosareny araka izay efa nolazainy Josefa taminy. Ary nisy mosary tamin'ny tany Egypta, nefa eran'ny tany Egypta rehetra dia mbola nisy anina. Ary rehefa mosarena ny tany Egypta rehetra dia nitaraina nangataka anina tamin'ny Farao ny olona, ary Farao tamin'ny Egyptianina rehetra. Makanesa any amin'ny Josefa, ary izay holazainy aminareo dia ataovy. Ary ny mosary dia tany amin'ny tany rehetra. Ary Josefa namoa ny trano fitehirizam-bary ka nivarobary tamin'ny Egyptianina. Ary efa mafy ny mosary eran'ny tany Egypta, ary ny tany rehetra nakany Egypta ho any amin'ny Josefa mba hividy vary, fa efa mafy ny mosary amin'ny tany rehetra. Amo! Miaratsy indrindra tompoko. Misy olona. Amo, il y a quelqu'un? Oh, je suis en direct.
suis en direct. Dia miala tsindrina tompoko amin'ny fikorontanana teo fa ankehitriny zany amin'izao fotoana izao dia efa manomboka ny zavatra tsy fisian'ny sakafo zany ny misy fahasahiranana kely manomboka izay hita amin'izao tontolo izao ary efa fantatra ara-baiboly izany fahamarinana izany satria efa nilazain'ny baiboly hoe raha ho avy izy ny farany dia ho avy ny mosary ny firenena hiady amin'ny firenena ny tany ho karakaina ny isy fijaliana maro zany dia teto moa zany tsy mbola nilazan'izay kosa aloha mbola aty amin'ny Genesis tsika zao fa ilazako fotsiny hoe ny tany mosary dia tsy vao izao no niseho ny tany maina ny tsy fanirian'ny voly amin'ny tany dia tsy vao izao ankehitriny izao no niseho fa efa hatramin'ny taloha be tany aloha tany ka ny fahendrena zany dia ny tsy mirobaroba fa mahay hatrany mitahiry ny fananana zany zay ananana zany dia tsy mandanindany foana zay mantsy ny lesona fahamarinana tokana izay omeko eto amin'ity zavatra lavabe ity dia hoe rehefa manam-bola dia aza mirobaroba fa indray andro any tsy iritsika zany fa ny faniritsika dia anakarena foantsika dia anambola foana dia isy hoanina foana fa lesona izay napoitra teto novakina tamin'ity Genesis fa 1:7 androany ity zany hoe ny fahaizana gérer rehefa manam-bola rehefa manana zany dia mahaiza mapirina maka une partie maka kely amin'iny le azo iny dia ampirimina zany fa tsy ho lanina daholo zay dia izay fahamarinana kely izay kosa zany no tsisy nifandraisany tamin'ny Farao sy Josefa mihitsy fa lesona hoentintsika amin'ny fiainana zavatra tsotsotra nefa tena azo ampiarina amin'ny fiainana no nolazaiko teto dia izay sy izay ihany koa no amaranantsika n'ity fotoana ity azafady indrindra tompoko fa tahiny tompo daholo isika rehetra ary indrindra ny fiadanana sy ny fiarovan'ny tompo ane ho amintsika mianakavy ary zay aza mirobaroba aza mandany vola fa rehefa misendra rehefa mba manam-bola zany dia mahaiza mapirina mahaiza tantana tsara ny fananana dia mirary fiadanan'ny tontolo andro feno fahasambarana sy fitahiana ary fiarovan'i Kristy amintsika rehetra. Veloma daholo tompoko.